Ampifaliana indray ry havana nimbonantsika nyty talata fa folo ny volana septambra ity iarahantsika mandinika soratra masina. Eo ambany masitsika ny salamy faharoapolo andininy fahenina hatramin'ny farany. Nitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy ilay iorenan'ny finoantsika. Hoy ny mpanao salamo: ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voaosiny, amaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah vonjeo ny mpanjaka, amaly anay ane izy amin'izay andro hiantsonay azy. Amen. Hivavaka isika. Fantatray tokoa ry Tompo fa ianao no loharano ny famonjena ho an'ny voaositrao, ary mamaly anay araka ny haben'ny fahasoavanao ianao. Raha nangataka tombonandro hahavelomana izahay dia namindra fo ianao tsy lalan'indritra. Raha niondrika tamin'ny mpanetretena ny aiky fahatsoana izahay dia indro ianao nanadio anay ary nanamarina anay tamin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra Jesosy fa ianao no fehizoro iorenan'ny finoanay, ary na dia maherisetra aza izao tontolo izao, manafika anay mandrakariva, dia ianao fiarovana mafy ho anay. Aokary ny fanahy masina no hanenika indray itony toerana itony, ary irahanao hamangy ny fonay, ameno ny fonay, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao anatin'izao fanompoana masina izao, ary hanomezana voninahitra anao koa. Fa tsarovy ny hanatrika ireo olona mivory amin'ny anaranao, naiza naiza manerana ny tany, amin'ity maraina ity. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Jaona voalohany, toko 5, andininy 4 sy 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo, ny teninao no mamelona anay, ary miasa amin'ny fanahinao masina ianao, hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jaona voalohany. Izay ny boky atolotry ny karatra mofinainantsika, ho fantaritsika vetivety ny momba azy, ny drafitry ny boky, ireo foto-kevitra entin'ny fizarana samihafa. Dia ary andray anjara toy ny mahazatra isika, arak'izay efa mba nandiny antsika ny boky ny Jaona voalohany, nandiny anao ny boky ny Jaona voalohany. Inona no azonao lazaina? Toko 5. Ie, mahavantana ny betsaka indrindra ny mpanambady. Andriamanitra dia fitiavana. Dia fampiasan'ny tovolahy koa indraindray. Raha miaiky ny fahotantsika isika, teny famelan-keloka ao amin'ny liturjiantsika io, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika anadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Be dia be mihitsy ny andin-tsoratra masina tena atao hoe manan-danja, nefa koa tena fiainantsika kristiana atao amin'ity Jaona voalohany ity. Raha saina hitanisa daholo isika ireo dia samy mahita. Endre manao ahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Vao miteny an'izany fotsiny ianao dia ohatrany efa mitombo telokilao.
marinina zany fahasivy tena misy an'izany mihitsy aho izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota zavety eo ambony kely mandalo izao fiainan'izao sy ny filany aiza ny fiainantsika ao amin'ny liturjia misy an'izay teny izay raha azoko tsara mbola tsy nandevona nizaniza mihitsy nareo ao amin'ny liturjia ny fandevenana dia tononona foana io teny io mamarana ny soratra masina eo am-pandevenana mandary izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay nareo zany dia miomana hitomany fotsiny ngamba rehefa mandevona fa tsy mba mihaino soratra masina na miomana hoe iza indray ny hitomany amin'reto mpandevona reto fa io dia noraisitsika akoatra tena misy ngeza be mba tiako lazainareo kosa aoka hifankatia isika ao amin'ny epistily ny Jaona voalohany dia voizinao ny resaka fitiavana sy fifankatiavana fa sao dia anao efa namaky taratasy zany mihitsy ny ao ka misy zavatra tena tiana mba hivoaka ny vavantsika kosa ity mofona ity misy zavatra tena tiako lazainareo mihitsy za indrindra ny tokony hivoaka vavantsika misy fahadisoana mantsy azafady mialohan'ny tenenany bebe Claire misy indraindray fahadiso-kevitra na tsy fahafantarana fa rehefa miteny hoe mandrakizay ny olona dia zavatra mbola ho avy zany fa ny epistily nosoratany Jaona voalohany dia tena manambara mazava amin'ny matoateny ankehitriny hoe izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay raha vao mino ianao dia raha zana manana koa raha vao mino ianao dia raha zana manana koa vao mino ny Jesoa ianao dia manana zay eny bebe Claire inona ilay izy sarotra be zany raha izany zao no halalinina zahirana etsy inona ary zany ny tiany mpanoratra ho lazaina raha fitinina izay fandraisana anjarantsika teo misaotra antsika efa tena miezaka mihitsy tsika miara-mandalina dia betsaka foto-kevitra teolojika entiny Jaona voalohany ho antsika mpamaky momba an'izany atao hoe fitiavana ny fahazavana ny firaisana amin'i Jesosy Kristy sy ny firaisana amin'ny mpino ny fiainana mandrakizay izay tena fampianarana ngeza be sy miavaka ato amin'ny epistily voalohany nosoratany Jaona mbola hitantsika koa fa miresaka an'izany atao hoe fandavana ny Kristy ny epistily eny ary miezaka isika hoe ao amin'ny boky anankiray mba faravakely misy andininy anankiray tadiditsika tsara dia efa mba manana 900 tsika zany raha boky 900 ny ao amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra hivelomany ho anao dia mifantena ao amin'ireo andininy ireo hoe inona ny mba raisinao ao amin'ny Jaona voalohany endre manahoana diavan'Andriamanitra antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika fa ny mofona ainantsika androany koa dia efa azo atao tsenjery tsara na ho aritsika inona ny azo anampy an'ireo fandraisana anjarantsika ireo taona nandroatanazy dia nelanelany taona 20 hatramin'ny 100 taorianany Kristy efa fantatsika moa fa Jaona apôstôly izay mpanoratra
no apôstôly farany indrindra teo amin'ny fahavelomana. Izy ny maty farany indrindra, efa dadabe izy io manoratra io. Ajigagy sika raha voalazany namantsika teo ny hoe ity epistily ity dia ravahany teny hoe anakarimalala. Rehefa mamaky ny epistily nosoratany Jaona sika dia tokony hakasary an-tsaina dadabe anankiray feno fitiavana nefa masika be fananarana. Ireo ny toko faharoa le misy hoe manoratra aminareo ankizy a, manoratra aminareo ray a, manoratra aminareo tanora. Tena feno fitiavana ane zany fa ny afatra apetrany ao a dia mafonja sady entitra. Izay a azo lazaina amin'ny epistily voalohany nosoratany Jaona. Homariantsika ny andininy voalohany sy ny andininy farany amin'ity boky ity. Da hoe izy anankiray amaky. Ny andininy voalohany, Jaona voalohany, toko voalohany, andininy voalohany. Aleo hijanona eo. Dia vakia indray ary ny andininy farany indrindra amin'ity boky ity. Dia ndao nge vakiana ny fiandohan'ny Jaona faharoa eo izay soratra Jaona ihany. Ny andininy voalohany. Ho aminareo ane fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Rehefa mba te style kely zany tsika manao fiarahana apôstôlika dia mba iny atao tsenjery aloha melohan'ny hitarihana fotoana. Zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Aminareo ane ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompo. Dia eo ny be dia be no mitsahatra. Fa rehefa mba style zany ianao fa mba hay tsara sy iainana sy avy amin'ny Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Dia tandremo sao sendra miteny an'io dia style indray pasitera. Mba ilazana itsika zany mba efa nandalina kokoa nandalina. Eny ary rehefa ampitaitsika fa raha mijery ny Jaona fahatelo koa isika dia mbola azo tenenina ny hoe ny epistily voalohany soratany Jaona dia tsisy fiarabana apôstôlika. Iza koa ny epistily anankiray fantatrareo tsisy fiarabana apôstôlika? Hebreo, matadidy lesona mihitsy. Hebreo tsisy fiarabana apôstôlika. Tsisy fanaovam-beloma ity epistily ity. Fa raha mijery sika ny fahatelo dia miany ny fanaovam-belomany. Mba tsy ilazana hoe nitambatrany ve ny fanaovam-belomany ny epistily nosoratany Jaona fahatelo ho aminareo ane ny fiadanana. Raha ny Jaona faharoa dia tena tsisy fanaovam-beloma fa izay ny atao hoe natambana any amin'ny epistily fahatelo ve ny fanaovam-beloma. Ireny zany dia fiaraha-mandinika soratra masina. Mivantana amin'iza ny epistily, iza no nanoratana. Nanoratana ny epistily dia tsy voamarika koa. Raha mijery sika ny Jaona faharoa dia misy filazana mazava hoe mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa. Dia ho an'ny epistily fahatelo, mamangy ny Gaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Io voatolotra mazava zany ny anoratana ny faharoa sy ny fahatelo fa tsy misy tokotany ny momba zany ny epistily voalohany. Hitanareo le fanoloranao? Raha hoe ny Romanina dia ho an'ny kristianina tany Roma. Ny Jaona voalohany tsisy fandroana hoe ho an'iza. Koa dia raisitsika fiangonana manontolo ity epistily ity. Dia mandroso indray sika inona ny antony nanoratana azy. Ao amin'ny toko voalohany andininy fahaefatra sy ny toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo dia misy ahitantsika taratra
araka ny filazan'ny mpanohitra nanino ny soratana mba ho fifaliana nanino ny soratana toko 5:17 izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo toko 1:14 ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika ireo ny antony fa rehefa mamaky ny boky manontolo isika anisan'izay antony anoratana ny fanoherana ireo tsy nandray ny Kristy nanino ny Kristy ho zanak'Andriamanitra ity epistily ity koa zany dia entina mampianatra mampahery ny fiangonana mba tsy hanaraka ny fampianaran-diso mandahany Kristy tsy ho zanak'Andriamanitra. Misy zavatra vitsivitsy misongadina efa nalazaina tamintsika teo ny fampianarany momba n'izany atao hoe fahazavana ny fiainan'ny mpino ao anatin'ny mazava ampitahiny ao ny mazava sy ny maizina ny amin'ny hoe fitiavana sy ny fankahalala misy mankahalany dralany dia fitiavana sy fankahalana ny fiainana sy ny fahafatesana ny fampianarana mikasika ny firaisana amin'ny Kristy sy ny firaisana amin'ny mpino tahaka antsika ary lehibe koa araka ny voalaza teo ny fampianarana momba ny atao hoe fiainana mandrakizay. Efa nalazaina namantsika teo moa fa ity epistily ity vao mariky ny teny hoe malalana anaka verimberina izany ato dia ilazana hoe tena ray aman-dreny feno fitiavana nefa koa entitra feno fananarana hijaona manoratra ity epistily ity. Drafitry ny boky dia ireo ny drafitry ny boky ity drafitra ity dia fitambarana drafitra anankiroa ao moa zany ny dikateny fahenina fa ao koa ny dikateny iombonana dia napetraka eo ireo fizarana 7 ireo ny andininy voalohany toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 4 dia inona maneho sahady ny votoatin'ny boky sy ny tanjon'ny boky izay tamintsika teo ny andininy 4 ny toko voalohany andininy 5 hatramin'ny toko faharoa andininy 17 dia mampianatra antsika ny amin'izany hoe fiainana ao mazava ao izy ely milaza hoe zao ny mazava dia zao indray ny ao amin'ny maizina. Ny toko faharoa andininy 17 hatramin'ny 20 dia mampianatra ny amin'ny antikristy. Iza ny atao hoe antikristy? Ireo tsy manaiky any Jesoa ho zanak'Andriamanitra. Ny toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny 7 dia ny zanak'Andriamanitra marina. Rehefa avy nampianatra ny mpanoratra ny amin'ny hoe ny antikristy izay tsy manaiky any Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia faritany kosa orin'izay ny hoe iza ary ilay tena zanak'Andriamanitra marina. Isika ny tondrony amin'io fa tsy Jesoa. Ny toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny 9 dia ny marina sy ny fahadisonana ny fivilian-dalana. Inona ny marina? Tsy piany ao ampianarin'ny fiangonana. Ny toko fahaefatra andininy 7 hatramin'ny 120 dia ny tena atao hoe fitiavana. Inona ny famaritana ny atao hoe fitiavana marina? Ary ny toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 120 dia miresaka ny amin'ny finoana mandresy izao tontolo izao sy finoana miantoka ny fananantsika ny fiainana mandrakizay. Ny andininy voalohany hatramin'ny 12 ny finoana enti mandresy izao tontolo izao. Ny andininy 17 hatramin'ny farany dia ny finoana mitondra antsika amin'ny fananana ny fiainana mandrakizay. Raha mitady zany tsika momba ny hoe fitiavana ao amin'ny epistily dia makaiza ny vaky tenitsika? Ao amin'ny toko fahaefatra. Raha iresaka sika ny amin'ny finoana dia ho aiza ao amin'ny epistily? Any amin'ny toko 5.
inona reny tsy voaresaka ataon'ity soratra epistily ity e inona mba jereo raha misy teny hoe fanantenana ataon'ny epistily misy ve jerena any amin'ny rindrina ka zany mba hamarino hoe vetivety nge manamarina an'izany misy teny hoe fanantenana ve ataon'ny epistily raha misy mantsy dia mba jery mba omeo fa tsy nahita eny ary tanareo amin'izay le tiany pastera tongavana mora tadidiny 3 io ihany ny teny hoe fanantenana ataon'ny epistily voalohany ny soratany Jaona ahoana le izy zay rehetra manana zany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy tsara ho tadidy 3 Jaona 3 diovy ny tenanao mba hadio tahaka ny Kristy eny ary dia andrositsika ny famaritana ity anjara mofinainantsika ity araka izany dia hitantsika fa ao amin'ny fizarana miteny ny amin'ny finoana ny anjara mofinainantsika ary ny tapany voalohany ny finoana hoenti mandresy izao tontolo izao andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo ao anatin'io ilay andininy fahaefatra sy ny fahadimy rehefa mamaky moa izany sika ka mifanakaiky ny tarehimarika tsisy elanelana dia hovakitsika hoe sy fa tsy hoe andininy fahaefatra hatramin'ny fahadimy fa andininy fahaefatra sy fahadimy andininy voalohany sy faharoa andininy faharoapolo sy faharaiky amby roapolo fa tsy hanao isika hoe amaky ny soratra masina sika araka ny hita amin'ny jaona voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra hatramin'ny fahadimy fa andininy fahaefatra sy fahadimy izay ny filaza azy dia ho mariantsika vetivety miverina impira ny teny hoe mandresina ny voambolana misy matoateny misy fototeny hoe resy aizavy izay nateraka Andriamanitra maharesy ny fandresena enti maharesy firy zany efatra jereo indray impiry miverina ny hoe ny teny misy hoe mino na finoana firy eo amin'ny farany amin'ny andininy fahaefatra dia eo amin'ny andininy fahadimy misy hoe izay mino jereo kosa indray ny teny hoe izao tontolo izao aiza ao amin'ny andininy fahaefatra misy firy dia ao amin'ny andininy fahadimy anankiray andininy anankiroa misy teny iray fototra efatra hoe maharesy andininy anankiroa misy teny iray fototra anankiroa no hoe mino ary ireo andininy anankiroa ireo misy teny miverina hoe izao tontolo izao inona ny fahafantarantsika n'ity izao tontolo izao ity inona ny tiany holazaina amin'io bola tany ve sa globe terrestre ve le izao tontolo izao tsy mivavaka le tsy nanaiky ny tompo zany dia rehefa miady amin'le tsy manaiky ny tompo zany tsika dia mifinoana nentina mandresy azy voaray zay inona koa no mety eritreretinareo zao ny dikan'io fisainana Joseline
ny fianana ety ambonin'ny tany ny fihinanana biscuit ny fisotroana fifidianana akanjo sy sisa ay le fiainana tsy araka sitrapon'Andriamanitra ohatra ny teny bebe ny fomba fanao araka amin'ny fisainany tsy ao amin'ny Kristy mbola misy hafa ve fitondran-tena tsy araka n'Andriamanitra niovandray zany ny teninao a eny rehefa mandeha keny resaka dia otra misaintsaina mbola ka ohatra ny teny toe-po sy toe-panahy tsy araka ny Kristy ny fiainan'olombelona ndao ary tena be dia be tokoa ny dikany hoe izao tontolo izao na ny teny na dika hoe izao tontolo izao ao amin'ny soratra masina eto amin'ity anjara mofinainantsika ity dia ny teny hoe cosmos no nadika hoe izao tontolo izao cosmos tonga izao mpanao atsarana dia beritritra hoe produit cosmétique no hoe cosmos dia fandrindrana na rafitra mirindra raha miteny ty soratra masiny ity hoe fandrindrana na rafitra mirindra dia te ilaza ny rafitra mipetraka eto amin'ity tany ity izay mandaha an'Andriamanitra zany hoe misy manda-ngeza be ohatry ny endrikina hoe mandana paikady na paikan-damina efa mipetrapetraka entina mandaha an'Andriamanitra izay ilay izao tontolo izao tiany lazaina mba tsy ataoko hoe hevitra efa voarindra sy voalamina entina mandaha an'Andriamanitra entina tsy manaiky an'Andriamanitra ao ny fandavana ny sitrapo no isika teo tsy dia anao ny sitrapon'Andriamanitra paikan-damina be dia be andavana an'Andriamanitra zay zany le izao tontolo izao voalaza eto cosmos hitantsika eo amin'ny taratasy ny hevitry ny hoe izao tontolo izao dia ilazana rafitra sy fandaminana misy dika maro izy araka ny zava-misy manodidina ny texte eto ny heviny dia milaza rafitra voazanaky ny fahotana sy ny fanoherana an'Andriamanitra rafitra matanjaka sy mahery rehefa mandinika ny fiainantsika ankehitriny sika dia mahita mihitsy hoe miamatanjaka ilay rafitra cosmos misy paikady misy paikan-damina misy rafim-pandaminana tena mazava mihitsy hoe eto dia izao ny apetraka ahafahan'izao tontolo izao hiala amin'Andriamanitra andahan'Andriamanitra ireo foto-kevitra be dia be ohatra mialokaloka ao ambanin'ny baiboly nefa manilika soratra masina izy tena marina ohatra ny Genesis 3 modimody tsipitsipina soratra masina nefa soratra masina atao iny pitsoana ankefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo voan'ny sa zany ve ny lazainy Andriamanitra nanao hoe ny azo rehetra eo voan'ny sa dia azonareo hinanana avokoa fa ny eo avoan'ny sa tsy azonareo hinanana fa raha mihinana nareo faty tokoa dia misy an'ilay rehetra dia ataony mandalo eo amin'ny sofon'ilay vehivavy fotsiny ilay vehivavy tsy nandinika tsara ny tenin'ny tompo dia roboka atao jereo nge ny Genesis 3 dia jerentsika ny Genesis 3 aleo aloha mba ho jerentsika io io mantsy leson'ny katekômena dia ohatran'ny mba tadidika efa firy-taona nampianarana katekômena hoe io ny fomba ny sekte mody mitory teny izy nefa inona soratra masina efa pitsoka efa aolana zay nitory teny hoentiny amintsika dia io ny sekta voalohany io Genesis 3 no fahitantsika an'izany atao hoe sekta voalohany zay nge ho jerentsika eo amin'ny azafady 2:16 aloha Genesis 2:16
zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo ny hazo rehetra eo amin'ny sady ahazonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny rasy dia azo hinanana fa amin'ny andro izay hinanana ao azy dia ho faty tokoa ianao. Etsy ampitetsy dia mamandrika amin'izay ny devoly eo amin'ny andininy voalohany. Zao ny voasoratra anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Hitanareo ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonareo hinanana. Izay ny 2:16 fa ny devolana hoe efa ntenenin'Andriamanitra taminareo fa maninona aza hinanana ny azo rehetra. Hitanareo le ohatra mitovitovy le teny nefa tena mifanohitra mihitsy. Dia izay io fomba ny saikty io pitsoany ny tenin'Andriamanitra ka raha tsy nandray tsara na niaino tsara sika ka nandray dia trahatra ny fandriky ny devoly. Izay le hoe efa misy rafi-pandaminana ataony Satana ahatonga ny paika andaminy hanalanao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no resentsika amin'ny finoana. Ny finoana izay midika hoe fankatoavana. Fankatoavana ny inona? Fankatoavana an'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay lay finoana. Dia hitantsika hoe inona ny entina mandresy ireo rafitra matanjaka sy mahery entina manalatsika ny finoana an'Andriamanitra amin'ny fanoherana an'Andriamanitra. Entina mampiditra antsika amin'ny fanoherana an'Andriamanitra, manala antsika amin'ny fankatoavana dia ny fankatoavana ihany, ny finoana ny tenin'Andriamanitra ihany. Dia ireny zany no ilana ny atao hoe fiarahamandinika soratra masina. Jerevantsika hoe aiza tokoa moa zany ny tena dikan'ity hoe izao tontolo izao ity fa raha mihaino vetivety tsika dia hoe izao tontolo izao tonga dia ny bola-tany ny tendry tany atsimo sy avaratra ny ao an-tsaintsika, na hoe ny saritanin'izao tontolo izao, na koa hoe tonga dia le resakitsika teo hoe le olona tsy manana ny tompo sy ny sisa. Fa izay mihitsy zany tokony ao an-tsaintsika eto amin'ity tany ity dia misy rafitra matanjaka sy mahery mitaona ny olona andahany Kristy, izay le hoe antikristy, tsy anaiky an'Andriamanitra. Ny anoherana an'izany dia ny finoantsika ny Jesoa. Ny rafitra mitaona antsika mafy tsy ino fa isika miorina mafy amin'ny finoana dia resy zany rafitra matanjaka be zany. Ho an'ny fiangonana moa dia hoe rehefa miteny ny rafitra dia mangina ianao, matanjaka ny rafitra. Dia ho anay mpitandrina moa fananana dia hoe aza miady amin'ny rafitra. Rehefa ny rafitra miteny anao hoe etsy ianao dia makeo ianao fa tsy za tsy ho. Na ny rafitra miteny anao hoe mialao ianao dia ianao tsy hiteny hoe za tsy hiala. Tsia, aza miady amin'ny rafitra. Dia izay matanjaka be ilay rafitra tianao tenenantsika le cosmos, izay mipetraka eto amin'ity bola-tany ity mampanjanaka antsika, mahatonga antsika ho voazanaky ny fahotana. Rafim-pahotana zany matanjaka be dia resena amin'ny alalan'ny finoana io. Ohatra ny janonantsika elaela iny mba ahazoantsika ny hoe inona marina moa le izao tontolo izao fa ilay izy rafitra matanjaka sy mahery mahatonga antsika ho voazanaky ny fahotana. Dia mandroso ary sika ireo no foto-kevitra manan-danja, andininy vitsy ireo, 2 monja fa dia niezahantsika namohanandreo foto-kevitra ireo. Vao manomboka ny mofinaina dia ahatsiarovantsika ny Jaona voalohany 2:12. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tena ny fiverenana amin'ny fahatiraham-baovao mampieritreritra antsika, tsy mampanadino antsika ny fiverenana amin'ny fahatiraham-baovao ity anjara mofinaina ity. Eritrereto foana zany ilay fahatiraham-baovao fa iorenan'ny finoantsika izay ahafahana mandresy an'ilay rafitra matanjaka te hanjanaka amin'ny fahotana te hamatotra antsika
amin'ny fahotana. Fanamafisana ny fahaterahana indray. Ny finoana ny loharanony fandresena. Ny finoana no loharanony fandresena andravana ilay manda matanjaka be momba ny fahotana. Ny fanekena ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa no miteraka famonjena ka hitondrany fandresena sy fanafahana ho antsika. Rehefa manaiky an Jesoa zanak'Andriamanitra isika dia teraka ny famonjena ary azontsika ny fandresena. Ny faefatra aza tonoina fa raha miteny ny anjara mofinainantsika hoe fandresena maresy, ny dikan'izany dia hoe ety an-tany mpiadiana isika fa tsy hoe mitsilailay ety amin'izao tontolo izao fa efa kristianina. Tena ety an-tany mpiadiana isika. Azonareo ve zany hoe any amin'ny tany miadina isika io e? Ety amin'ny tany miady isika. Aza tonoina mihitsy zany. Amin'ny tany miady zany dia maninona? Mifekibo. Malimalina foana raha mivoaka ny trano zao dia tratrany ny tifidanitra na ny ino izy teo? Inona moa? Bala perdu. Sao dia tratrany bala ny savona teny. Aza mandrimandry mihitsy fa eto amin'izao tontolo izao tany miady isika. Izay ny fiverenan'ireo voambolana efatra ireo dia tena mampieritreritra antsika mihitsy hoe aya eo amin'ny tany miady isika fa tsy hoe ay zay izay miady eo. Fa tsy pikan'ny Satana efa maty paika tsy misy ina moa filazany tony milevina any amin'ny tany tamin'ny diso. Tsy misy minina vao mandeha anao dia minina mipoaka io. Tsy tokony mandrimandry mihitsy sika fa malina amin'izay rehetra andehanantsika. Dia voly fahavarina ireo dia mielona tahaka ny liona. Ety an-tany mpiadiana sika mpino ary mafy miady saingy azo antoka ny fandresena. Serim-batana na herin-tsaina na hery ara-toe-karena no andresena fanofinoana. Tsy mora ny miatrika an'izao tontolo izao. Aza mora miraina mihitsy. Izay fakapana-kely ny vola ve? Izay fakapana-kely ny zao ve? Aza kelezina ny fakapana fa aleo izy alebiazina dia mamory ny hery rehetra, mampitompo sy mampiorina finoantsika mba andresena. Ianareo ve? Aza misy fakapana-kelezina tadidino hoe rehefa diso anankiray ianao dia zéro ny notonao ao amin'ny soratra masina. Ny diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra fa tsy ohatran'ny mpampianatra saina ny tsara sepe. Ao rehefa nanohatra izy dia mba meo ay. Fa raha vao diso fotsiny ny valiteny anankiray dia tonga dia aotra. Raha vao diso tamin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Tsy mora miatrika an'izao tontolo izao aza moraina. Fa rehefa mandresy ianao amin'ny kely dia andresy ianao amin'ny be ary mila resena daholo na ny kely na ny lehibe. Tsy azo anaovana kitoto fa tsy maintsy hiadivana ary tsy azo amaivanina. Reto ny fampiarana. Monatrehan'izany ary inona ny fampiarana azonao lazaina. Raha tenenina hoe amafiso ny fahaterahana indray dia inona zany no ampiarana an'izany? Midira ao amin'ny Jesoa isan'andro e. Ao amin'ny Kristy isan'andro. Ohatran'ny hoe ny Zakaios mantsy moa i Barnabasy le tonga namangy any Jesoa alina. Dia nitenenany hoe raha tsy ateraka indray. Iza? Angatsy Barnabasy? Fa tsy Paoly? Mba fanontaniana fandrika zany. Nikodemosy dia niteny hoe ataon'ny olona ahoana ny hiditra any amin'ny kibon-dreniny indray fa ny fahaterana indray dia fanekena ampiditra ny fiainanao amin'ny Jesoa. Mba ho teraka tonga zanatr'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesoa ianao. Isan'andro ianao dia ampidiro ao amin'ny Jesoa ny fiainanao. Ampidiro ao amin'ny Jesoa ny fiainanao. Mba ho teraka indray isan'andro ianao. Tsy hoe hitomany isan'andro zany fa teraka indray. Fa tena hoe ho vaovao isan'andro ianao. Ho avaozon'ny tompo isan'andro ianao. Ny finoana ny loharan'ny fandresena dia inona ny fampiarana an'izany?
aoka atoky isika fahazoravana tsara ny rindran-daminy devoly eto amin'ity tany ity te hanjanaka atsika ao anatin'ny fahotana. Irindran-damina te hamatotra atsika amin'ny fahotana io zavatra azo ravaina tsara, azo atao tsara ny miala amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fiorenanao amin'ny finoana, amin'ny finoana sy ny fiorenanao amin'ny finoana. Tsy heritsaina ny sasany moa dia ny anahy heritsaiko fotsiny izao ny alako tamin'ny sigara, mba nahavoa izy tamin'iny. Fa ny finoana no entina maresy mba tsy hidirantsika amin'ny fanjanan'ny rafitry Satana amin'ny fahotana eto amin'izao tontolo izao. Ny fampiarana fahatelo, aoko ho fantatsika fa efa vita ny fandresena. Ny anjarantsika dia miady, aza misalasala fa maninona? Manana fahasahiana fa tsisy tsindrim-peo moa, manana fahasahiana eo anatrehan'izao tontolo izao. Vavolombelona miaramila miady isika fa tsy miaro tena fotsiny. Azonareo ve ny tiana holazaina? Miaramila miady isika fa tsy miaro tena fotsiny. Ny miaramila miaro tena dia mikamofo le foana. Za tsy hirotsaka any amin'izao tontolo izao fa tratrany aho. Aza mandehandeha any. Fa lasa an'izao tontolo izao any. Fa isika dia mila maninona? Manafika. Fa tsy miaro tena fotsiny atao am-piangonana any. Satro ato foana vato mba tsisy fakapana ny vato koa misy. Aizany tany tsisy fakapana. Raha matanjaka anie ilay rafitra, matanjaka ilay kosmosy. Dia izay no hoe tsy tena vavolombelona isika. Martiora, miaramila manafika isika fa tsy miaro tena fotsiny. Miaramila miady isika fa tsy miaro tena fotsiny. Izay ny fampiarana an'io. Efa maharesy isika, miady no anjarantsika ary tsy hiaro tena fotsiny isika fa hiady mba handresy. Aoka anaiky isika fa ny finoanan' Jesosy Kristy no handresena ny hevi-diso sy ny fanao tsy mety. Ny hevi-diso moa izany paika ny devoly mandravandravaka ny soratra masina, fampianaran'ny diso ny tiana ho tenena. Fa rehefa tena miorina amin'ny finoana ianao any Jesosy Kristy tsy voataonany fampianaran'ny diso izany intsony. Nareo ve nisy hoe olona efa tena nandrehan'i Jesosy dia mbola voataona ny fampianaran'ny diso? Ampy Jesosy ny irantsika. Fa tsy ohatran'ny mila ampiana kisoa, averiko foana moa saika. Jesosy ampiana kisoa vao mahavonjy, ampiana tsy fihinanana kisoa. Jesosy ampiana fanajana sabata vao mahavonjy. Jesosy ampiana batisa olon-dehibe vao mahavonjy. Fa ampy Jesosy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy atsika, hampandresy atsika n'izao tontolo izao. Marihana fa taridalina ihany izay mety ho voasoratra an-taratasy, rehefa tena mandinika koa isika dia manan-karena ry havana ny soratra masina. Man'Andriamanitra ny voninahitra, ndeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa navelanao hampiasa ny maso, ny sofina, ny vava, izahay mba ahatakarana indray ny hevitry ny teninao. Ary tsy fahalalana no vorin'ny sain'olombelona ihany izany, fa nangataka ny fanahinao izahay mba hitarika anay hatrany am-piandohana. Dia mankasitraka Tompo, mitombo amin'ny fahateraham-baovao izahay, miavao isan'andro amin'ny fametrahanay ny fiainanay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary voninkiady sy andresy. Dia misaotra noho ny fampiorenana ny finoana aty anatinay. Apetraka eo am-pelantananao izao fiangonanao izao, ny fiangonana FJKM, ny fiangonana manerana ny tany. Tonononay mba handresy miaraka aminao ny kristianina rehetra, indrindra amin'izao fotoana mampahatanjaka ny rafitra apetraky ny devoly hanjanaka amin'ny fahotana sy angeja amin'ny asa matiny izao. Dia vonjeo izahay Tompo, ka jereo ny mety ho tsy fahasalamana miantraika eo amin'ny nofinay malemy.
akory eo havanay na ny olo-pantatray eniny tsy fantatray akory mitondra fanaintainanao amin'ny nofony dia mba hatefo amin'ny tanamairinao anana ny fahasitranana ny oatra noho izany dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka ho azy ireny izahay mangataka aminao izahay tompony amin'ny asa mandrara ao atrianay amin'izao tontolo andro izao mba hijoroana ivavolombelona andresenay ny fakapana samihafa ary indrindra ilazanay ny fahasoavanao amin'izay mifanerasera aminay tompo aminareo mahasoanay tsy takatry ny saina sady tsy voatony ny vava dia apetraka amin'ny fahatokiana ao aminao zany ianao ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay no izany nasahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha iso ary nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesoa tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanaikena mandrakizay izay ny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrareo maso amin'ny alalan'i Jesoa Kristy amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.